Na kely ray aman-dreny dia nisaraka dia kely koa nefa dia efa lasa mamanay 3 volana tamin'izay za zany tsy nahita mamanay mihitsy nandritra ny enfance-ako. Wendy, Océana, avy ato amin'ny Pelizia. Wendy no anarako 24 ans avy any Tamatave. Océana 24 ans avy any Manakara. Fakafantatra tany am-pianarana izay dia hatramin'izao mbola mpinamana foana 20 taona. Tsisy ifandraisana hoe le am-pihavanana fa na dia sara teo hanary izay na dia sara ampianarana satria classe secondaire izay niara nianatra dia nifampikontakta teo foana hatramin'izay ka hatramin'izao. Samy nanao management izay fa izy nanao management hôtelier, za nanao management et marketing international. Samy nanana ny asany, samy nanana ny expérience-any. Zay zany vao vita ny fianaranay dia samy nanana ny lalany bien évidemment. Dia vao vita ny fianarana, za niasa trano. Dia any Dubai mankany izay no tena no asa mora hita indrindra. Tsy hoe nianatra ho hiasa trano sady tsisy asa ratsy fa izay ny asako voalohany nanao niasa trano nanao serveuse dia nanao assistante-na influenceuse izay dia nenandray mbola izay tena hoe niasa be ohatrany ahoana fa efa nanao stage teny ihany amin'ilay momba fianarana dia nanao ohatrany varobarotra huile coco, miel atao amin'ny Facebook dia ohatrohatr'izay no nataoko. Natonga amin'ny Pelizia nisy Océana manko mbola taty Madagasikara nefa za tany andafy dia samy mifampiresaka teo foana mankany izay samy nanana ny olany tamin'ny fiainany dia za zany dia niproposé any Océana zany za hoe mitongava aty dia no tonga tany izay nandehananay ihany mankany hoe hiasa apidi-bola amely tena sy ny ho an'ny avenir zany dia ny zavatra tao an-tsainay voalohany zany hoe zavatra tao an-tsainay zany hoe tsy maintsy hoe tafita hoe katsaka ny zavatra izay mahasoa anay dia nanomboka teo nanao business madinidinika naka friperie teny am-botika teny izay tany Dubai io nanao naka friperie izay dia nanao porte à porte teny amin'ny appartement reny dia izay vola azonay kely tamin'iny amin'izay nahodina ohatran'izany ilay izy dia nanao ina koa misy an'ilay gasy tonga tany reny misy gasy zany manao touriste any dia ndraindray koa zareo mitady guide ohatr'izay nanombohanay hoe fanena tamina gasy zany izay dia vadika lasa manao guide any zareo manaka zareo vidy entana ohatran'izay zay nanombohanay voalohany fa mbola tsy hoe mbola tsy professionnel be zany fa fanampiana misy koa le olona le mitady trano le vahiny eto avy ateo amintsika andeha hoany le gasy andeha ohatra hoe hanao vacances na hoe hipetraka any dia mampitady trano mba hitadiavy trano aky izay dia lasa izay nandeha nitady trano dia ohatrany lasa tonga dia hoe daoko ataontsika ny immobilier izany ary. Izay ohatra ny tanora rehetra ireny ihany tia mifety, tia manalaza ohatr'izany fa milimitenay ilay izy satria na dia eo ary ny fitiavanay fety eo koa ny avenir tokony ho eritreretinay izany hoe le ferina aloha ny fitiavana fety sy ny fitiavana ohatra hoe mamonjy boaty mamonjy soirée ohatran'izany fa leonay se concentrer tsara amin'ny avenir dia ny zavatra nataonay ny ahoana zany zavatra nieritreretinay hoe aleo mikatsaky ny mahasoa izay vao manao an'izay mahafinaritra. Nena manokana fitiavako nandrara tamin'izany nanao vacances tany Ranomafana izay dia leo be izay nanao piscine mijery an'itony biby any Ranomafana le manao guide touristique tsy hoe manao guide touristique azafady fa hoe manao an'le mijery maki ohatran'izany zany
dia tsy tiany mamanay izay mijery télé ao amin'ny hôtel fotsiny fa makahary maso ilay izy dia nanamboara mamanay goûter izay indray andro izay dia zany teny hoe zaho aty varotra an'ity mofo ity fa ao varotako tany ranomafana izay dia nandeha any varotra za tamin'izany ny enina taona dia tsy mahafantatra fa merom-bola sy mitariny fa lasa zany araka tamin'ilay kizikizy madinidinika tao aminay tao tena tsy mahafantatra hoe tsy mahafantatra fa merom-bola sy mbola tsy mahay resaka vola tamin'izay dia lasa nandeha nitetitety an'ireny mpizaha tany ireny dia nisy olona anankiray tonga dia nividy an'ilay mofo dia faly be nahazo an'ilay vola be dia be tamin'izany dia nanomboka teo dia hoe rehefa lehibe dia hanao ohatran'izao koa izay nahatonga nanao hoe marketing international sy management rehefa nafaka baka. Za manokana indray ny anahy kely ny ray aman-dreny dia nisaraka dia kely koa nefa dia efa lasa mamanay telo volana tamin'izay za zany tsy nahita mamanay mihitsy nandritra ny enfance-ako fa noho ny efa ilay bebe mipetraka tamin'ny maraina tamin'ny tantinanay za dia izy nanana tsena kely izay teo Andranombeavava gargotte kely izay dia ny anahy zany goûterako angoniko ao anatina tirelira daholo vaton-drakitra dia rehefa week-end aho dia vakiko ilay tirelira dia ilay vola iny nalaiko nividanako lafarinina dia siramamy dia levure nanaovana crêpe dia iny crêpe iny varotako tany amin'ny le gargotte tantinanay fa zany nataoko mba hoe afahako mividy billet hijerevana amin'ny mamanay fa tratraka any ny tanjony dia teo zany tena nitiavako an'ilay satria misy nahazo bénéfice aho zay dia teo nahatonga anako nanjary focus tao lasa tia management. Eo tokoa ilay hoe tsy fitovian-kevitra tsy maintsy misy izay fa ny anay ilay tena hoe inona no tena bénéfice azo avy amin'ilay hevitra ny olona anankiray ohatra dia iny no alaina ohatra hoe inona no tena atoa sy bénéfice azo amin'ilay hevitra anankiray dia iny no tena hoe asandatra anay amin'izay rehefa misy an'ilay zavatra izay fa misy matetika izay mifamaly foana amin'ilay hevitra tsy mitovy. Izay foana ny base fa zany hoe tsy voatery izay tiako no atao na izay tiany no atao fa izay mba hampandrosan'ilay orinasa. Non, tsisy olana aloha ny raha par rapport à ray aman-drenay satria efa fantatry zareo zay hoe mpinamana efa ela be voalohany indrindra dia manarak'izay au contraire zareo tena manosika be anay satria izay zany tsy azo tenenina hoe nanomboka tamin'ny tsy misy fa nanana ray aman-dreninay izay zareo foana zany rehefa misy ny olana na misy ny zavatra mety ho fantatray hoe anatohana ilay zavatra ataonay anohana ilay zavatra ataonay dia tsy maintsy manontany ray aman-dreninay izay hoe ahoana ny tokony atao dia ahoana ny tenen'ny mamanareo sy papanareo ahoana ny tenen'ny mamanay sy papanay. Ny ray aman-drenay zany namelana nalalaka foana amin'izay choix-anay zareo fotsiny manosika anay hoe izao ny atao sy manome hevitra anay derrière nos dos. Tsiambaratenay angamba dia hoe ny fatokisantena dia tsy miraharaha an'izay fanaratsiana ataon'olona dia ihany koa hoe rehefa misy ny olana dia tsy maintsy mitady vahaolana fa tsy mijanona hoe ho déprimé eo fotsiny fa tsy maintsy atao izay amahana an'ilay olana izay misy eo ary izay olana mitranga eo. Ny anekdôtiko angamba tamin'izay nanao conférence tany amin'ny NTH dia au moment izay dia hiomana tamin'izay extension naissance izay mba hoe hiomana zany izay dia nisy sady nisy namoty nanatitra livraison an'olona poketra izay ilay izy dia nisy zavatra be dia be teto an-tanako dia nomeno indiana ilay lakile ty izy ilay lakile tazomby dia fitadiavako an'ilay lakile na moto amin'io nataoko tato anaty poche avy eo amin'izay au moment izay andeha hamonjy an'ilay conférence tsy hita ilay lakile ady firy izay tady an'ilay lakile tao anatin'ilay station naissance fa tena tsy hita ilay lakile voatery tsy maintsy nandeha nanafatra deuxième clé tany an-trano izay ho afaka tondra an'ilay moto fa c'était vraiment
Za aloha nanirin'io dokotera fa contraire zavatra azoko. Za indray nanofy ny ho lasa hôtesse de l'air dia ho lasa mannequin tamin'izany. Saika tanteraka ihany moa ilay izy. Efa nanao inscription na resaka hôtesse de l'air tany France, saika hoe nanao formation professionnelle fa nohony tsy nahazoako visa dia izay nahatonga nanianatra marketing international sy management teto à Madagascar. Ny resaka fividianana entana aloha voalohany indrindra elektronika na resaka automobile na resaka trano hoan'izay te hividy trano any Dubai zany dia afaka manao zay, manao import export ihany koa zay dia ho an'ny olona mba te hanao vacances any Dubai koa manao guide zay, miproposer activité zay. Dia ho an'izay olona ohatra hoe te hanao business koa dia manampy zay hoe manao voyage business dia manampy an'zareo hoe zao ny atao ty tsara raha ohatra ka ty tsara mandeha be any Madagasikara. Projet fandalana mpandrosoana aloha amin'izao dia nanokatra amelabelatra ny businessnay international zay aloha zany ny andalam-pandrosoana eto. Fa any aorianany indray dia anampy an'ny tanora malagasy izay te handraha fa tsy manana ny fahafana sy tsy manana ny tsy mahita ny zavatra tokony ho atao. Dia misy koa ilay olona sembana mitady te handraha sy te ho tafa ny fiainana, misy ambition nefa tsy manana moyen sy tsy nany vatany araka mahasembana anazy zay. Dia zay zany nieritreretinay hoe hanokatra entreprise dia hoe sembana fotsiny no ampiasana no miasa amin'ilay entreprise. Dia misy manko ny sembana, misy tsy manana tanana, misy ny olona tsy manana tongotra, misy mona nefa mahay asa tanana be zareo. Dia mba orinasa hoe ahafahan'ireo olon'ireo miasa zany mba ho tafita ihany koa, zay ny tena tanjonay. Io arakaraka ny mentalité ihany io. Mentalité ny base zay ihany. Dia ohatran'ilay araka ny tenenay teo hoe matetika izay ilay tsy mitovy hevitra dia fifampiresahana koa ny base hoe mila mifampiresaka, mila compréhensif dia fandeferana koa. Dia aza mihaino vavan'olona satria manimba finamanana sy manimba fihavanana satria tsy maintsy misy ny olona manaratsy, misy olona ho jaloux ohatran'izany. Dia ny fatokisan'ny olona ohatra hoe misy olona manana fatokisana manome fatokisana ho anao zany dia atao izay mba tsy hahadesu an'iny olona iny. Marina hoe samy olombelona tsika dia izy manana ny heviny manokana, samy manana ny hevitrako manokana fa matoa zay mpinamana dia hiara-hiady zay. Raha ohatra hoe ny tanjonay zany hoe samy ho tafavoaka zay hoe réussir ensemble zany entre guillemets dia iny ny tanjona atao voalohany dia iny tokony ho tanjona hatramin'ny farany. Na hoe na dia misy ara ny ady communication foana no important mba ho tratrarina mba ho personne de parole zany ny tena. Ny tanora ve moa tsy hoe hanalazy sy handefa mpitaritarika etsiro fa raha ohatra hoe misy zavatra important tsinjovy ihany ny avenir. Zay zao mpinamana zay zao fampitarika foana misy taona zay invité amina soirée amin'ny 4 maraina vao mody fa any ampitsiny zay fito dia fa any am-piangonana ny lahady. Dia aza dia variana loatra mirendrarendra tsy ho akaiza. Raha ohatra hoe misy zavatra hitanao hoe animba na hoe tsy hampidi-bola anao aza ino concentrevana fa tonga dia mila manaova zavatra ampandroso amin'ny fiainana. Zay zany nenay. Belizia. Tu devines, frère. Mais tu devines. C'est pas le noir. Ah, c'est le beige. Non. C'est quoi déjà? Mais t'as beaucoup de couleurs préférées aussi. Je pense que c'est rose. Ouais, rose. Je
pense que c'est le beige, hein, No. ou marron. Non. C'est quoi? C'est le violet clair. Ah, c'est vrai. Saucisse. Non. Aubergine. Ouais. L'Indienne Non. Océana. Réveille-toi. c'est pas une riche. Non. Saucisse tarama. Non. T'es sérieuse? Mais t'as Tu le beaucoup, manges tout le temps avec moi. mais t'as beaucoup de trucs préférés. Quel? Ah, c'est vrai. Ah oui, j'ai oublié tout kena tena tinyo. Tena contaminé no fitiavana tout kena. E sotra betsaka anareo ny invité moa zany.